Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miteny amin'ny alalan'i Jesoa zanany Andriamanitra. Miteny amin'ny alalan'i Jesoa zanany Andriamanitra. Mofinaina antsika anio ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko voalohany. Ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahaefatra no manambara izany. Andeha ho vakitsika izany teny izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy, dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely araka ny nandovany anarana tsara noho ireny. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miteny amin'ny alalan'i Jesoa zanany Andriamanitra. Ambara ny bokin'ny Hebreo ry avako malala ny fampitahana samihafa any Jesoa Kristy sy ireo personazy hitantsika ao amin'ny testameta taloha, tahaka ny fampitahana an Jesoa amin'ny anjely, amin'ny mpisorona be, amin'ny Melkezedeka, amin'ny Mosesy. Dia hitantsika eto ny anambarana fa mihoatra lavitra noho ireny tsy misy azo ampitahina amin'ny Jesoa Kristy ny olon'ny testameta taloha. Entina ilazana zany fa ambony lavitra no ireo rafitry ny fivavahana tao amin'ny fanekena taloha rehetra Jesoa Kristy. Eto dia hitantsika fa fahiny dia nampiasa fomba samihafa tamin'ny fotoana samihafa tamin'ny izay nitenenany Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpaminany sy iraka no irahana. Fa amin'izao andro faran'izao kosa alanenin'Andriamanitra dia ny zanany i Jesoa Kristy mihitsy no nirahany itenenany amintsika. Raha azonao zany dia midika zany fa nanambara ny tenany tao amin'ny Jesoa zanany Andriamanitra. Io Jesoa izay nampitenenin'Andriamanitra io dia Jesoa mitafy feno ny maha izy azy an'Andriamanitra. Tany sain'ny bokin'ny Hebreo eto fa voatendry ho mpandova ny zavatra rehetra izy. Izy no nahariana izao tontolo izao, izy no famirapiratany voninahiny, izy no endriky ny tenany, izy no miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, ary izy no mahafa-keloka ny fahotana ary mipetraka eo tanana ankavanany avo indrindra. Ry havako malala, ny maha-Andriamanitra azy mihitsy no napetrany tao amin'ny Jesoa zanany. Ny maha-Andriamanitra azy mihitsy no nampitenenany any Jesoa zanany. Tena Andriamanitra miteny mihitsy Jesoa Kristy zanany. Ry havako malala, Jesoa ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo, ilay nonina tamintsika dia tsy hafa fa Andriamanitra te hiteny amintsika. Andriamanitra manafoana nelanelany
sy ny fisarahana. Andriamanitra manaisitra ny fahasamihafana ary Andriamanitra izay nanaisitra ny fanelanelana rehetra koa. Te hiteny amintsika mivantan'Andriamanitra ka dia nirahany ny zanany ho avitra hisolo atsika. Nirahany ny zanany hiteny amintsika ny sitrapony. Ry havako malala, ny bokin'ny Hebreo dia miteny fa andro farany zao, andro farany hiainona ny teny, dia ny tenin'ny zanak'Andriamanitra, ny tenin'izy Andriamanitra. Andro farany zay tsy andehanantsika hiaino feo hafa intsony akoatra ny feon'izy Andriamanitra zay miteny amintsika. Andro farany izay tsy hanomezana safidy betsaka atsika intsony afa-tsy fiainana sy fahafatesana, ary ambara eto fa ao amin'ny Jesoa zanany izany fiainana izany. Aoka ry isika ry havako, tsy andeha hiantsampitsampy any amin'ny karazana faminaniana hafa na famantarana hafa na fahitana hafa intsony andrantona ny finoana fa efa Jesoa tenany, efa izy Andriamanitra no miteny mivantana amintsika. Aoka ho henotsika, aoka ho renesitsika arak'izay ambarany ao amin'ny soratra masina. Izy no efa nanambara ny tenany, izy no efa nanakaiky atsika, izy no efa monina miteny amintsika ny sitrapony. Ampangina ny feo hafa rehetra izay tsy avy amin'Andriamanitra isika, tsy hitady fanelanelanana amin'ny endriny maro samihafa isika, tsy hanamarina na hanapirofo ny fahamarinan'ny fahitana sy ny nofy sy ny angano sy izay rehetra mety ho fahagagana misy amin'izao tontolo izao. Ampy ho antsika Andriamanitra miteny, ampy ho antsika ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany tao amin'ny Jesoa Kristy. Aoka ho renesitsika izy. Dia hoan'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny teninao, ny aminao Andriamanitra miteny aminay. Ilay Andriamanitra izay te haneho ny sitraponao mivantana aminay, ilay Andriamanitra miala nenina aminay. Ankehitriny izay resy lahatra fa ianao no teny, ianao no henona, ianao no mitarika anay. Dia tario lalana ary izay Tompo amin'ny hoavinay rehetra, amin'ny asanay, amin'ny fianaran'ireo zanakay, ny amin'ny fikasanay rehetra, apetrakay eo am-pelantananao. Mivavaka manokana ho an'ireo izay ao anatin'ny aretina, miady amin'ny fahafatesana, any amin'ny toeram-pitsaboana, any atokantrano, izay mandre zao tenin'Andriamanitra izao. Ianao Jesoa hiantsehatra amin'izy ireny. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesoa izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.